Falmerabanao andray manaraka an'izao fandaharana ARAMASO izay vokarin'ny transparence internationale ary tohanan'ny PNUD. Fandaharana izay anasana solombavambahoaka indray mandeha isan-kerinandro. Amin'ity anio ity dia solombavambahoaka Mamy RABENIRINA indray no vahintsika amin'ity anio ity ary mandray antsika eto amin'ny toeram-piasana, eto amin'ny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Falmerabanao Andriamatoa solombavambahoaka ary misaotra indrindra mandray anay ary miarabanao ihany koa nahatratra an'izao taona vaovao izao. Toraka izany miarabanareo koa nahatratra ny taona vaovao miaraba ny mpanaraka ny fandaharana sy ny vahoaka malagasy ary mirary soa mba ahita tsaratsara kokoa amin'ity taona vaovao diavintsika ity. Misaotra anareo tamin'ny fanasana ny fandaharana. Misaotra indrindra tompoko. Araka ny efa nampitaina omben'ombeny dia ny fandaharana ARAMASO dia anasana solombavambahoaka iresadresana aloha hevitra maromaro anisan'izany ny momba ny solombavambahoaka, ny resaka ady amin'ny kolikoly, ny resaka ihany koa momba ny aretina Covid-19 izay tsy mbola mety afaka eto Madagasikara hatramin'izao, ny hafatra ihany koa izay tiana ampitaina amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Avy hatrany ngamba Andriamatoa solombavambahoaka dia ho avy amin'ny fantaniko voalohany rehefoana zany hoe solombavambahoaka Mamy RABENIRINA izany, inona ny tsara ho fantatra momba izany satria mety maro ny olom-pirenena mety mbola te haniry ahafantatra misimisy kokoa momba anao. Ny solombavambahoaka Mamy RABENIRINA moa zany lazainao hoe eny foana sy resahantsika fa raha ny amin'ny maha olom-pirenena sy ny sehatra ny ainana hatramin'izay efa taloha lavitra ny solombavambahoaka no azo resahana angambany. Kanefa tsy hiditra amin'ny atsipiriantsika satria tsy vita vetivety ary tsy izay ngamba ny tanjon'ny ARAMASO fa fifankalalana kely fotsiny araka izany alefako avy aty amin'ny farany angamba tsotsotra azy mandafaharoa maha solombavambahoaka aty. Zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2014 no nahasolombavambahoaka voafidy tao amin'ny Distrikan'Ambohidratrimo. Tamin'ity mandafaharoa ity eto anivon'ny anteny miaram-pirenena dia misahana ny andraikitry ny questeur fahatelo. Zany hoe mpikambana ao amin'ny bureau maharitra, misahana ny bonne gouvernance sy ny transparence, zay ny teny malaza azy aingana angambany eto anivon'ny anteny miaram-pirenena. Sapandrara azo lazaina hoe vaovao ihany izy io satria tamin'ny mandat eo aloha no nananganana azy. Za zany ny solombavambahoaka faharoa hatramin'ny tsanganan'io sapandrara io mitantana n'ity sapandrara ity. Araka ny voalazako eto anivon'ny anteny miaram-pirenena no iasany io sampana io. Ankoatr'izay talohan'ny solombavambahoaka zany hoe angamba aloha iverina kely amin'ny fitaom-piasana maha solombavambahoaka ihany anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa mpikambana eo anivon'ny vondron'ny parlementaire eran-tany miady amin'ny kolikoly izay misandrahaka makaty amin'ny isa-pasitra sy isaky ny kontinanta dia anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny faritra i Afrika ihany koa amin'ny parlementaire miady amin'ny kolikoly. Ankoatr'izay mpikambana amin'ny tambajotra ny parlementaire miaraka amin'ny banque mondiale sy ny FMI. Ireo moa zany dia misy ny firenena miara-miasa amin'ny banque mondiale sy ny FMI dia mandefa solotena avy amin'ny parlement tany tsirairay avy ao anatin'ny tambajotra io réseau ny ilazany zareo azy réseau des parlementaires de la Banque mondiale et du FMI. Dia anisan'ny solombavambahoaka misolotena amin'ny parlementa malagasy ao anatin'io tambajotra anankiray io ankoatr'izay izaho no parlementaire malagasy voantso teo anivon'ny sehatra afrikanina nanangana ny sampan'ny ODD eo anivon'ny parlementa afrikanina zany hoe ilay natsoina hoe réseau des parlementaires pour les objectifs du développement durable. Dia nanangana an'io zahay teto amin'ny faritry Afrika
ary eo ampanaparitahana azy isaky ny firenena tsirairay mandray anjara amin'izao fotoana izao. Fa talohana solombavambahoaka dia ben'ny tanànan'ny commune anosiala atao amin'ny distrikan'Ambohidratrimo nanomboka ny taona faran'ny taona 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 4 sy 4 arivo zany. Zany hoe nandritra ny 10 taona maherikely teo nitondra n'io commune io tanany andraikitry ny secrétaire général ny fikambanan'ny ben'ny tanànan'io distrikan'Ambohidratrimo tamin'izany fotoana izany nandritra n'izay 10 taona maherikely izay ary nanana andraikitra madinidinika teto sy teroa teo anivon'ny distrika sy teo anivon'ny antoko politika ny aviako. Talohan'izay koa nefa zany hoe tany alohan'ny taona 3 sy 4 arivo nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny faran'ny taona 3 sy 4 arivo nahalany ho ben'ny tanàna voalohany dia niasa tamin'ny sehatra tsy miankina tany amin'ny fitantanam-bola niasa tamin'ny banky tompona andraikitra tamina banky tsy miankina anankiray eto Madagasikara niasa tao zany nandritry ny 7 taona ihany koa nanomboka ny taona 4 betsaka ny zavatra nandalovana tao anatin'izay tsy fantatro 4 taona zay efo 7 taona angambozay na 9 taona eo betsaka ny zavatra nandalovana tamin'izay betsaka ny traikefa azo betsaka ny serasera nisy ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy manohy ny andraikitra tandrify aty amin'ny sehatra sosialy sy politika sy fiainam-pirenena moa zany no niainana farany tato anatin'ny 17 taona farany mety ho gaga angambo ianareo hoe nitsambikina avy any amin'ny sehatra tsy miankina nakaty amin'ny sehatra politika kanefa na dia mbola tany amin'ny sehatra tsy miankina ary taloha dia efa tao anatiko foana efa fiainako andavanandro tany amin'ny faritra nisy ny fiainana anivon'ny fiarahamonina fiarahana tamin'ny vahoaka ary efa nisehatra tamin'ny lafin'ny politika talohana ben'ny tanàna na dia mbola tsy nanana andraikitra mivantana aza. Saotra indrindra Andriamatoa solombavambahoaka resaka ianao teo hoe be da be ny serasera efa nataonao teo anivon'ny olom-pirenena rehefa manantanteraka ny asa maha solombavambahoaka anao dia toy ny ahoana fiseho an'izay hoe tamberina andraikitra izay manao na niendrika fiseraseranao amin'ny vahoaka rehefa tsy eto amin'ny birao ianao na ato amin'ny anteny meram-pirenena. Fony zay vao ny tanany andraikitry ny olom-boafidy voalohany tamin'izany fotoana izany anisan'ny fomba fiasa no izahana natao no hoe tsy mijanona loatra amin'ny birao fa any amin'ny terrain moa fomba fiteny azy miaona amin'ny vahoaka ary ny fotoana lany any amin'ny terrain sy aty anivon'ny birao dia tsy mitovy. Aty anivon'ny birao koa miaona amin'ny vahoaka na fony tany amin'ny ben'ny tanàna na aty amin'ny asa mahasolombavambahoaka za zao akoatry ny biraoko eto Tsimba zaza mahakesteur dia manana ny biraoko mahasolombavambahoaka ny distrikan'Ambohidratrimo ao amin'ny faritra ny birao distrikan'Ambohidratrimo ary misy fotoana efa raikitra fantatry ny mponina eo anivon'ny distrikan'Ambohidratrimo ahafahako mandray an'zareo na tsy misy rendez-vous aza fa akoatr'izay angamba azoko heverina fa fantatsika tsara fa any anananany lalàna mihitsy mametraka na dia ankolaka aza ny fisian'ny tamberina andraikitra amin'ny eo anivon'ny vahoaka ny fanatanterahana nireny mety hoe samy manana ny azy ny isam-batan'olona isaky ny distrika sns distrika tsirairay avy moa tsy ary mitovy ny zava-misy eo aminy sy ny fomba fiasa sahaza satria ny azy ao distrikako anisan'ny distrika lehibe indrindra eto Madagasikara satria raha ny isam-ponina sy ny isam-pifidy ny jerena dia faharoa ny distrikan'Ambohidratrimo faharoa lehibe indrindra amin'ny isan'ny mponina sy ny isan'ny mpifidy ary tena mivelatra ho an'ny olona sasany mieritreritra le distrikan'Ambohidratrimo dia hoe inhitantsika manodidina ny lalam-pirenena faha-efatra iny fa misy mbola any amin'ny 20 kilometra any ambadiky ny lalam-pirenena iny ary tsy mahita goudron na ray metatra azy na menatsimo na menavaratra indrindra menavaratra sy metsinanana tena lavitra satria efa midona any amin'ny faritra ny distrikany Manjakandriana sy Anjozorobe faritra Mbatomanohiny iny any zany limitrofy ny ilazantsika azy
amaritana azy ka ngeza le faritra raha iresaka ny hoe tamberina andraikitra fanatanterahana ny tamberina andraikitra amin'ny vahoakantsika dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'izay le izy ny tanjonay dia miaona mivantana ary miaona matetika eny fotony miaona amin'ny vahoaka za tsy afaka iambo hoe tratra zato isan-jato zay tanjon'izay nanao zay farany azonay natao zahay nandritra ny fotoam-piasana hatramin'izay ary mitoy zany hatramin'izao fotoana izao amin'ny endrika maro amin'ny endrika maro fa tsy voatery hoe amin'ny endrika kabary fotsiny na amin'ny endrika fivoriana fotsiny na amin'ny endrika fiaraha-miasa amin'ny vondrom-paritra itsinjy ara-pahefana eny fotony fotsiny fa tena amin'ny endrika maro indraindray tsy ao an-tsainao akory le endrika ipoiran'le izy fa noho ny trangan-javatra anankiray dia misy endrika fanatanterahana tamberina andraikitra eny anivon'ny vahoaka na teny ateo hoe fiaraha-miasa amin'ny vondrom-paritra itsinjy ara-pahefana ny commune moa zany 420 ny commune any aminay ary 420 samy manana maha izy azy tena vitsy dia vitsy ny itoviana dia miankina amin'izay ihany koa fokotany eo amin'ny 500 sy 300 mandrafitra an'izay commune 420 zay tena ny indrindra tamin'ny mandat farany teo niezaka izay nitety an'ireo miaona mivantana amin'ilay fokon'olona ny fotony na vitsy na maro tonga eo amin'ny fotoana tongavanay misy zavatra azo homanina mielobe misy zavatra fiaonana atao za tsy miteny hoe tsy homanina fa tampotampoka ihany kanefa tsy maintsy homanana fa dia ny endrika rehetrarehetra dia ahafahana mifanerasera amin'ny vahoaka anaovana izay tamberina andraikitra izay akoatra ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao fa io koa endrika anankiray somary saripady io somary saripady io kanefa tsy azontsika alana amin'izao fotoana izao sy ny tambajotra tserasera ny hainao manjery isan-karazany Andriamatoa solombavambahoaka iresaka kely an'izay tamberina andraikitra izay araka ny fahitanao azy amin'ny ankapobeny fotsiny amin'ny maha-solombavambahoaka anao hoe mbola mitoetra zay ve zay fanaovana tamberina andraikitra izay eto anivon'ny anteny mera-pirenena amin'ny ankapobeny raha fahitanao azy ataoko hoe nisy fotoana somary manahirana ny vali teny hoentiko amin'izay kanefa amin'ny ankapobeny izahay izao dia miezaka zay no anisan'ny fanamby napetraky ny bromaharitra ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ity taom-piasana ity miezaka ny ampiatrany zany tsy bromaharitra nefa no ampiatrany zany any amin'ny farim-piadidiana tsirairay avy fa solombavambahoaka tsirairay avy mifanentana izahay tamin'ny talohan'ny fahavitan'ny fifidianana rehefa samy kandida nisy ilay natao hoe tokony omena izay niarahana tamin'ny fiaranareo fiarahamon'ny pirenena ihany moa izay ny fanarahana akaiky ny fanatanterahana andreny amin'izao fotoana izao dia efa iverinay fa ezaka manokana makany amin'ny fampiarana ny fisiany tamberina andraikitra miainga avy aty amin'ny solombavambahoaka makany amin'ny vahoakan'ny fidy azy hovalin'ny fanontanianao dia zao hoe manao ny ezaka rehetrarehetra izahay misy ny eto anivon'ny androm-panjakana fa misy ny eo anivon'ny solombavambahoaka tsirairay avy sy ny distrika tsirairay avy ary mino zahay fa ny solombavambahoaka tsirairay avy dia tsy hanao ambanin-javatra mihitsy izany tamberina andraikitra izany Soratompo, ianao solombavambahoaka kestora fahatelo eto anivon'ny anteny mera-pirenena iresaka kely momba ny ady amin'ny kolikoly isika manahoana ny fahitanao ny resaka ady amin'ny kolikoly amin'izao eto Madagasikara inona ny heverinao fa mety hoe vahaolana mahomby tsara indrindra entina miady amin'ny kolikoly na dia heverina fa sarotsarotra ihany ary le ady ao anatin'ny izay asa izay efo 5 taona eo ho na mahery kely angamitsika izao no tena hoe miady amin'ny kolikoly amin'ny fomba ofisialy zany hoe nametraka lalàna sy rafitra ataoko anaty farangisosiny hoe mahaleo tena miady amin'ny kolikoly matetika rehefa zavatra vaovao ohatra nireny dia somary misy ny dingana andrana fa tsy tenenako hoe andrak'andrana fa amin'ny lafiny pratika dia zay le izy dia zay no mahatonga antsika hoe hatramin'izao tsika mbola misy ny fanavaozana ireo rafitra sy ireo lalàna ny lazaiko ireo mba anaraka ny toetrandro
sy indrindraindrindra anaraka ny onjan'ny ady amin'ny kolikoly eran'izao tontolo izao satria tsy afaka miolon'olona rery aty tsika na dia hoy nyfanontanianao ara mahakasika ny eto Madagasikara fotsiny tsy afaka ny olon'olona rery tsika fa tsy maintsy mampitovy tady dokanga amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny tambajotra iraisam-pirenena za zao nyteny teo hoe za mpikambana amin'ilay organisation mondiale des parlementaires contre la corruption za ihany aloha hatreto no parlementaire any anatin'ny malagasy tsy afaka ny anderery zany raha ito anivon'ny assemblée nationale fotsiny tsy afaka ny anderery isika malagasy fa tsy maintsy politika iombonam-be eran-tany no iaingatsika dia ampifandraisitsika amin'ny zava-misy eto Madagasikara dia tonga amin'ilay resaka teo ihany hoe anaovantsika mise à jour ny lalàna sy ny pratika sy ny rafitra rehetrarehetra hoentina miady amin'ny kolikoly ka raha fotoana efa azo lazaina lavalava zay ihany no niainantsika an'ilay izy nisy fotoantsika tena nezakazaka be tamin'ilay izy nisy fotoantsika tsy afenina zany somary goragora ary niteraka olana maro teo amin'ny firenena zany ary nampikaikaika ny ankamaroan'ny olom-pirenena fa mino fa amin'ny mahaleo tena n'ilay sehatra miady amin'ny kolikoly ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia fa mizakazaka makany amin'ny fahatratrarana an'ilay tanjona tena faran'izay sarotra io mihoatra noho ny Covid satria virus ray tena manerana n'izao tontolo izao ary mandava taona ny resaka kolikoly sarotra miady amin'io satria tsy sarotra mitady marina ao anatin'io fa tena mila fahatsapatena goavana be satria misy tombony azo ny mpanao kolikoly betsaka ary zay mahatonga an'ilay fakam-panahy irona makany tsy teny hoe ny mpanao kolikoly aktifa sa mpanao kolikoly pasifa sa ny olom-pirenena sa nina fa amin'ny fiainana andavanandro ny vahaolana tsotra indrindra raha ho an'ny fiainana andavanandro ny resahana dia ny fanatsarana ny fifandraisana eny anivon'ny fiarahamonina na zany fifandraisana amin'ny fitantanana ra-panjakana na zany ny amin'ny sehatra fiariana isan-karazany ary ataoko hoe rehefa samy hafa-po amin'ny fomba fiasa sy ny rafitra apetraka ny tsirairay dia tokony efa hita taratra ny fiainan'ny kolikoly fa io nge resaka fiariana sy resaka vola miditra ihany io zay ihany io na ho an'ny mpanao azy na ho an'ny iarany zay ihany io ka ho an'ny eto amin'ny anteny miaram-pirenena manokana zao efa tsinjotsinjo fa efa misy ny efa hisy fiaraha-miasa amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly zay azo eritreretina hoe ho tanterahana amin'ny taona manaraka zao efa avy niaona tamin'io rafitra io ny anteny miaram-pirenena tamin'ny alalan'ny fivoriam-be azo ny rehetra natrehana solombavambahoaka mihitsy zany resahako raumaritra efa niaona solombavambahoaka efa niaona mino afa efa varavarana anankiray ahafahana mampiditra lalina ny androm-panjakana ny anteny miaram-pirenena maka miady atao amin'ny kolikoly zay fionan'izay sarotra ngeny nampiaonan'ireo rafitra roa reo tamin'ny tany aloha tamin'ny fotoam-piasana tany aloha fa zao efa tsotra le izy dia mino zay fa anampy anay amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny anatsaratra ny endriky ny anteny miaram-pirenena zany saotra tompoka resaka Covid-19 kely ianao teo hoe virus isan'ny sarotra ihany koa dia mifanontaniako hoe ankehitriny zao efa malaza be ny firenena samy hafa any resaka andian'ny faharoana le ataontsika hoe deuxième vague atenena moa zany fa tsy ho tonga eto Madagasikara le izy fa nefa raha sanatrika ho tonga nanahoana ny fahitanao inona ny lesona tsara sy tomina tamin'ny fitantanana an'le crise Covid-19 teo inona kosa nefa ny tena tokony mbola ho hatsaraina raha sanatrika tonga eto amintsika indray ny andian'ny faharoa amin'ny Covid-19 amin'ny mahanosy atsika dia anisan'ny tokony tsy hahasarotra ny fifehezana ny Covid-19 hatrany am-boalohany zay fomba fijeriko satria zao tsika aloha lazaina aloha efa midy ny sisy tany
azo idina tanteraka ny sisy tany, azo nidina tanteraka ny sisy tany hatrany am-boalohany. Ary rehefa io fifandraisana io resaka fifandraisan'ny vatana, fifandraisan'ny olona, zay ny avily virus, zay fomba fijerina iazy. Za tsy mahay resaka fahasalamana sy ny sisa, tsy mpitsabo fa zay fomba fijerina iazy, zany no mahatonga antsika hoe geste barrière rehetrarehetra de natao hamerana ny fifandraisana amin'ny vatana. Satria zay no heverina fa ahafahana misakana ihany koa fifindran'ilay virus. Ka voalohany indrindra ny fanamafisana ny hidiny sisy tanitsika hatrany am-boalohany io nefa nantsoantsonay fa mahagaga amin'izao tsika miteny zao midiny sisy tany fa mbola misy lavadavaka mandeha ihany. Tena miala tsiny amin'ny teny an'izany, tsy fanomezantsiny fahatany fa misy pasoara ny anananany na amin'ny olo-pantatra mifamezivezy eran'izao tontolo zao fotsiny aza de fa mahagaga misy namana akaiky teody tsy tafody fa hoe tsy hoe midy ony sisy tany, nefa misy namana akaiky hafa koa hita hoe fa tonga aty tsy fantatra hoe tamin'ny fomba ahoana sy ahoana fa midy ony ny sisy tany. Ka za mahita hoe ao aloha fototra anankiray voalohany somary efa taritsika satria virus efa tafiditra fa mba tsy ampaparitaka be azy miresaka ianao hoe andian'ny faharoa de azotsika amafisany zany zavatra zany. Akoatr'izay ny fampitam-baovao sy ny serasera mba ahalalany tena zava-misy marina ny vahoaka, zava-dehibe io satria tamin'ilay andiany voalohany anisan'ny olana sy nampiady hevitra foana no hoe inona marina na io taremarika ny voaka io aza, na io taremarika ny voaka io aza nampiady hevitra ireo mponina tamin'ireny faritra nisy ny toeram-pitsaboana manokana ny Covid tamin'izany fotoana izany manisa tena sanatria mivava ladilo lela tsy hoe manisa faty fa tena mahisa ho azy kanefa tsy arak'izay ny taremarika ofisialy mivoaka rehefa avy eo zay mivoaka avy amin'ireny hôpitaly reny. Ka za mahita hoe ny fanentanana amin'ny alalan'ny serasera sy ny fampitam-baovao mba atsapan'ny vahoaka ny mahazava-dozany io aretina io satria any amin'ny faritra ambanivohitra sasany, tsy ambanivohitra koa re fa amin'ny faritra sasany reto Antananarivo sy ny manodidina zany geste barrière zany ange amintsika miteny zao tena teorisy izy tsisy manaja an'izany tsony satria tsy resy lahatra angamba hoy ilay vahoaka hoe tena zava-doza mety tena ho ahafaty sy andripaka indray io zavatra io rehefa avy eo, na mety hoe tsy fantatro misy goragora kely any amin'ny fampiarana ny fitsipika sy ny lalàna zay avoaka amin'ny fanjakana na sanatria mivava avy eo hoe efa endrika tsy fankatoavana ataon'ny vahoaka satria ohatran'ny efolava izy ity. Ny zava-misy mantsy de zao misy fetraika mibetsaka amin'ny toe-karena sy ny fiariana io ary eto Madagasikara ny maro anisa amin'ny lafiny ary toe-karena sy fiariana dia misehatra informel zany hoe tsy misy mihitsy zany ny balise sy ny filet de sécurité fa ohatr'ireny niainantsika tamin'ny andiany voalohany ireny rehefa tsy matin'ny virus izy ny olona zay de mety ho fatany anoanana. Ka za mahita hoe le fifanentanana fampandraisana andraikitra fampatsiarova-tena ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny mahazava zava-dozany io aretiny io ary le izy tsy isika rery no feany io avery fa zao tontolo zao raha tsika mahalala zany ka isika aloha eto amin'ny firenentsika amin'ny mahanosy atsika de miezaka manao zay farany azotsika atao izay io zay fomba fijeriko an'io ny mandeha mantsy ny tsao tatoato hoe eny ataoko hoe feo fa tsy tsao zay anisan'le tsy fahampian'le mangarahara eo amin'le communication hoe isy confinement hiverina hiboka indray eo sika eto Madagasikara de efa mandeha ny resaka any amin'ny tambazotra isan-karazany na ny fifampiresahana eny fotony eny hoe ahoana ny fomba ienana an'izany tsy zaka tsony zany ary efa mandrangaranga tsy fankatoavana an'izany ny vahoaka amin'izao fotoana izao hiandry an'izany ve tsika maninona raha atao mangarahara
rehefa maheno an'izany feo mandeha zany zay tompony andraikitra voalohany amin'ny fitantanana an'io krizy io, krizy ara-pahasalamana io, dia mba mitondra fanazavana sy fampiomanana misy daty mihitsy anie mivoaka amin'ilay feo mandeha hoe afaka herinandro sy ny sisa fa tokony na milaza fa diso zany feo mandeha zany ampilamina ny sain'ny vahoaka dia ahafahana averiko le resako teo hoe ahafahana manazava amin'ny sain'ny vahoaka koa nefa fa tena zava-doza io zavatra io ka tokony hitohy amin'ny fitandremana isika. Tsapanao hoe Andriamatoa solombavambahoaka fa nomena toerana sahaza zany ny anteny miera-pirenena atao anatin'ny fitantanana n'iny krizy iny. Raha ny zavatra tena niainantsika aloha tamin'ny lafin'ny pratika efa taty ahoana re zany taty amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany azafady vao nifandray mivantana ataoko hoe mivantana ho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fahefanam-panatanteraka izay taty anivon'ny anteny miera-pirenena nyresaka mikasika an'io fa ny solombavambahoaka tsirairay avy fotsiny tamin'ny anaran'ny tenany no azo lazaina hoe nitady ny lalana na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany nyfandray tamin'izay azo fandraisana nentina nikarakarana ny distrikany tsirairay avy. Amaliko nyfanontanianao mivantana zany dia hoe tsy impliqué tao anatin'ny fikarakarana fitantanana fakakevitra indrindra izay moa tsy midongo hoe hitatana iny zay tsy anjaranay zany anjaran'ny fahefanam-panatanteraka fa teo amin'ny fifanakaroza-kevitra sy fakakevitra tamin'izany fotoana zany na dia efa nandeha aza volana menga nanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany lazaiko teo hoe na dia tamin'izany aza tena voafetra ny fotoana nafahana nresahana an'le izy hanika na tonga ny solombavambahoaka sasany ny vondrana sasany lasa lavitra be teo amin'ny fitakiana fiaraha-miasa hatramin'ny hoe sanatry vava hoe lasa tonga hatramin'ny tsy fifampatokisana nitaky ny mangarahara sy ny sisa hoe aiza nitakina mihitsy hoe alao hivoaka mihitsy hoe ahoana ny fomba ny tantanana an'le izy teo amin'ny sehatra paikady teo amin'ny ara-drafitra sy ny sisa ary teo amin'ny resaka arabola. Saotra tompoka tonga sady eto amin'ny faran'ny fandaharantsika fandaharana aramaso inona Andriamatoa solombavambahoaka mety hoe afatra tianao ampitaina amin'ny olom-pirenena indrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao. Ny azo lazaina angamba dia fananterana ny firarian-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fanombohantsika ny taona 2024 izao fa azarantsika ny fampirarisoa hoe ho taona tsara ho taona ahafahana miasa sy ny sisa fa mitindray mitoraka ity tena ampitaina ny afatra hoe mba ho taona tsara kokoa noho ny teo aloha na dia fantatritsika raha fa mafimafy satria mbola anaty krizy tsika taona ny krizy ny taona 2024 ary mbola tsy tapitra ny krizy kanefa ty taona ity no taona voalohany azontsika lazaina hoe hiainantsika ny vokatry ny krizy sady efa hiaina ny vokatry ny krizy tamin'ny taona 2024 tsika no mbola miaina ny toy ny krizy mafimafy zany ty taona ity ka dia ny afatra dia firarian-tsoa antsika rehetrarehetra indrindra mirary fahasalamana aloha voalohany faharoa mirary fahavononana avy amin'ny tsirairay avy hiatrehana an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy sanatry ny fanakivintsika fa mifampirarisoa ao anatin'izany resaka zany mba taona tsy ho tapaka ny fahafahana miasa amin'ity taona ity satria ny fahafahantsika miasa ihany ny ozatry ny fampakarantsika lafy ny ara-toe-karena zay fantatsika amin'izao fotoana izao fa miiba mihitsy vokatry ny zava-misy rehetrarehetra ninona fa aiza mipahay toe-karena ny resaka tamin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka izahay fa atreto sarotra mahita teoria mahalaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao dikan'izay mila vahaolana manokana situation exceptionnelle iny mila vahaolana manokana hoentina miatrika an'le izy
ny fandraisana anjara atsika sy ny fahatsapatena atsika vahoaka tsirairay avy a no ahafahantsika manatratra an'izay tanjona izay dia mino sika mba hiakatra tsy kelikely arak'izay azo atao ny fahatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary manantena fa atratra ny taona maro ny fandimy isika menakavy. Saotra indrindra tompoka. Nakasitrahana feno dia feno ianao Andriamatoa solombavambahoaka nanaiky nandray anay teto amin'ity toeram-piasanao ity nivahiny ihany koa tato anatin'ny fandaharana aramaso saotra tamin'ny fotoana nafonao tao anatin'izay fanatanterahana ny fandaharana izay. Isaorana ihany koa ianao mpanaraka ny fandaharana aramaso dia manome fotoana anao indray amin'ny heriny an'io toy izao. Veloma tompoko. Veloma tompoko.